susi asang pagmalala pagmandayan ng teknik isa asang ikaray na pagmandayan ng teknik isa
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana Loteranina Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Vitana, ire ou bébé kelika achami elephant camperi kama hateiza. Faly miarabantsika rehetra ry havana aho izay mahatratra izao fankalazana fahafolo taonany izay DFLM izao, indrindra amin'ny fanatrehana izao fampianarana tafiditra ao anatin'izany fankalazana izany, izay nampitonaina ny lohateny hoe ny fanekena vaovao araka ny epistily nosoratana ao any Hebreo amin'ny toko fahafolo ny andininy fahaenina. Mialohany hirosoantsika amin'ny famelabelarana ny foto-kevitra izay niraisina eto dia tsara isika miara-mivavaka. Misaotra anao izay Jesosy no fitahinao hanomezanao anay ity fotoana ity izay fahanay handalina ny finoana izay nomenao anay mba hahatonga anay hiopaka tsara amin'ny fampianaranao ka tsy ho voafitaky ny karazana fampianarana izay marevaka ka mahasintona nefa mitondra any amin'ny fiviliana. Ingatanay aminao Tompo dia niasanao mahery ao anatin'ny fonay mba hampahiratra anay ahitanay tokoa ny marina rehetra ka ny marina no hanafaka anay tsy ho andevo na ho voafitaka izao tontolo izao. Koa dia mampianara Jesosy ary sokafo ny fonay mba izanay marakitra sy mitahiry ary miaina izay rehetra tianao ampianarina amin'ity andro ity. Ary ianao koa mampiteny ny mpanomponao araka izay hitarihan'ny fanainao masina. Dia honao rery ihany dera ny lazany voninahitra mandrakizay Jesosy. Amen. Araka ny voalaza teo ry havana dia amin'ny epistily nosoratana ho any Hebreo amin'ny toko fahafolo andiny fahaenina no nandraisana ny lohahevitra. Kanefa tsara raha vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo amin'izany epistily izany, dia ny Hebreo toko fahafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, izay mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Fa ny lalàna izay misy aloky ny zavantsoa ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba nahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra aterony mandrakariva isan-taona.
raha izany dia tsy honitsahatra va ny nanaterana ireo satria rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy honasiany fieritreretany ota intsony izy fa amin'ireo dia misy fahatserovana ny ota isan-taona fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombilahy sy ny ranosilahy koa noho niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina dia tsy mba sitraka ao fa tena no namboarinao ho ahy ny fanatitra odorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitraka ao dia hoy izy aho inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitro rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra odorana ary ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitraka ao dia hoy indray izy inty aho tonga hanao ny sitraponao manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterany ny tenan Jesosy Kristy indray mandeha raha miresaka ny teny hoe fanekena isika eto amin'ity fampianarana ity dia izay misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona no resahana betsaka eto satria misy ny fanekena izay ataon'ny olona samy olona ny teny fanekena dia mampifamatotra ny tanteraka amin'izay mifanaiky ary tsy azony anankiray tsoahina zany raha tsy miaraka mifanaiky ireo izay nanao izany fanekena izany kanefa tsara ho marina eto fa ny fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia izy tenany no nanao izany ary maha-Andriamanitra azy dia mahatoky amin'izay ambarany izy ao anatin'ny fanekena hitantsika izany tamin'ny fanekena nataon'i Jehovah Andriamanitra taorian'ny nandringana ny zava-manana aina rehetra tambonin'ny tany noho ny habetsahany faharatsiana nataon'ny olona araka izay hitantsika ao amin'ny Genesis 9 ny 1 ka hatramin'ny 7 mitantara izany hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro ary Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony dia hoy Jehovah haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka ambony amin'ny voromanidina fa manenina aho no nanaovako azy taorian'izany fandringanana tamin'ny alalan'ny safo-dramin'ny olona rehetra tambonin'ny tany zany afa-tsy ny taranaky Noa izay nahita fity tamin'Andriamanitra dia nanao fanekena Jehovah Andriamanitra ny amin'ny tsy handringanany intsony ny olona amin'ny alalan'ny safo-drano ary dia nanome ny havana eny amin'ny lanitra izy ho famantarana manamafy izany teniny izany hitantsika izany ao amin'ny Genesis 7 ny 1:12 ka hatramin'ny 7:12 manamarana an'izany amin'ny 7:12 izy dia miteny hoe ny havako efa napetrako teo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekeko ho amiko sy ho amin'ny tany Andriamanitra manao fanekena ary misy zavatra entiny manambara izany ka tsy araka izay anganonganon'ny olona foroniny amin'ny fisian'ny havana eny amin'ny lanitra akory ny fisian'ny havana fa amintsika izay mino dia rehefa mahita an'iny dia fanamafisana ilay fanekena nataon'Andriamanitra fa tsy handringana ny olona ambonin'ny tany intsony amin'ny alalan'ny safotrano Andriamanitra izany fanekena izany dia hita taratra amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahamarinana fa tsy misy intsony ny fandringanana tamin'ny safotrano hitantsika izany mampiseho fa mahatoky amin'ny teny izay lazainy Andriamanitra ary tsy maintsy tanterahiny ny teniny fa tsy mba mivadibadika amin'izany izy raha mbola niaraka tamin'ny mpianan Jesosy dia nanambara fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra saingy tsy misy mahalala na ny ora na ny andro izay isehoany izany
ny soratra masina dia manambara mazava tsara fa ny zanaky ny fanekena vaovao no handova izany fanjakana mandrakizay izany, ka izay tsy miaina azy dia tsy ho tafiditra ao mihitsy. Efa nambaran Jesosy izay toetra tokony hanana izay miandry ny fahatanteran'izany fanantenana izany, dia ny teny manao hoe miambena ianareo. Inona ary no azo lazaina mikasika ity fanekena vaovao lazain' Jesosy ity raha mitaha amin'ny fanekena taloha izay samy ambara ny soratra masina? Ho hitantsika amin'ireto teboka roa manaraka ireto ny valin'izany fanontaniana izany. Ny resantsika voalohany dia ny amin'ny hoe ny votoatin'ilay fanekena taloha, ary ny teboka faharoa dia ho hitantsika amin'ny hoe ny fahatanterahan'ny fanekena taloha ao amin'ny fanekena vaovao. Ary io fanekena vaovao io no tiany fampianarantsika eto hasongadina izany fanekena vaovao izany. Ny teny hoe fanekena dia milaza karazana fifanarahana na contrat ny fitenitsika, ny fiteny vazaha. Ny baiboly dia milaza ireo fanekena maro izay nataon'Andriamanitra, ary efa nazavaina teo aloha fa ilay fanekena resahana eto dia Andriamanitra no mametraka izany eo anoloantsika, ary dia anjarantsika ny mandray manaiky izany na tsy manaiky izany. Izay no mampisy an'ilay hoe fanekena. Voalohany amin'ny zavatra fanekena izay lazain'Andriamanitra na izany dia fanekena nataony tamin'ny olombelona manontolo fanekena izay ataony. Toy izay hitantsika ohatra tamin'ny Noa. Na izany toy ny amin'ny olona manokana miendrik'ilay fanekena, tahaka izay nataony tamin'ny Abrahama, tamin'ny mpanjaka Davida. Hitantsika izany fanekena izany ao amin'ny soratra masina. Na ilay endrik'ilay fanekena koa amin'ny firenena manontolo, dia toy izay nataony tamin'ny zanak'Israely, araka izay nambarany amin'ny Genesisy, Exodosy 7:20, 5 ka hatramin'ny 9. Izao no voalazan'io fanekena nataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely hoe ho ankehitriny raha hihainy ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra no firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjaka ampisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no ho lazainao amin'ny zanak'Israely. Izany ny fanekena nataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Marina fa fiteny tsotra ihany no hoe fifanarahana, fa tsy tena malaza ny votoatin'ny teny hoe fanekena izany. Izay Andriamanitra herero eto araka ny voalaza teo no tompo marika amin'ny zavatra lazaina, fa anjaran'ny olombelona ny manaraka izany na tsy manaraka izany. Koa miankina amin'ny fanarahan'ny olona na tsia izany fanekena izany no hahatongavan'ny fitahiana na ny fanamelohana ho azy. Dia izay ilay mampiseho an'ilay hoe tahaka ny contrat, ka manaiky ianao dia mitondra soanao io, tsy manaiky ianao dia ianao no hiara ny zavatra izay tsy nekenao. Ao amin'ny testamenta taloha ny fanekena dia mampifamatotra ny roa tonta, dia Jehovahandriamanitra sy ny olona izany. Ary mety hisy ozona mihitsy aza hihatra amin'izay mamadika izany. Tseroantsika ny zavatra nalazain'i Jeremia 4:30, 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Ary indraindray koa dia misy fanaovana lanonana amin'ny fanaovana izany fifanarahana izany, dia matetika moa dia misy hoe sorona no atao ho fanamafisana ilay fanekena. Io dia miseho tahaka amin'izay nataony tamin'ny Abrahama, dia miseho koa tamin'izay natao tamin'ny zanak'Israely izay nitarihin'i Mosesy. Hitantsika amin'ny soratra masina daholo izany. Tsy mitaky fanomezan-toky avy tamin'ny Abrahama Andriamanitra,
na dia nanao ilay fanekena izy, ary zay mampiavaka ny faneken'Andriamanitra, tsy mitaky fanomeza toky avy aminao izy, fa ny azy lazainy anjaranao ny manaraka, araka ny voalaza teo, anjaranao ny tsy manaraka. Ary zay ny lazainy tamin'ny Abrahama, zay ny lazainy amin'ny zanak'Israely, tsy nitaky fanomeza toky izy, fa manambara aminao ny finoana ny teniny no nilain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, raha niresaka taminy izy. No halaveriny Abrahama noho izany ny tahotra sy ny fisalasalana amin'izay ny lazain'Andriamanitra hataony. Tena tsy navelany hikasika azy ireo tahotra sy fisalasalana. Hitantsika tsara izany nanomboka tamin'ny tenenan Jehovah azy handao ny tanin-drazany ka nolazainy hiala ao ny tanin-drazany ka handeha any amin'ny tany izay tsy mbola fantany. Tantara hitantsika amin'ny Genesis 2:20 izany. Ambaran'ny soratra masina fa 570 taona Abrahama no nandray izany fanambarana izany hiala ao amin'ny tanin-drazany. Efa nahazo taona izy amin'izany. Ary ankoatran'izay dia hitantsika ihany koa ny nitenenan'Andriamanitra amin'ny Abrahama, izay efa hoe saika tsy niteraka nefa niteraka ny Isaka, dia kanefa io zanany anankiray io indray mbola nasain'Andriamanitra naterina hatao sorona ho an'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Genesis 2:20 io tantara io. Tantara tena mahaontsa zany. Kanefa Abrahama natoky an'Andriamanitra izy. Ka na inona ny tadiavin'Andriamanitra taminy dia tsy nampisy firoaroava-tsaina tao anatiny, fa dia fanatanterahana no nasetriny ny fitakian'Andriamanitra rehetra. Izany fanoavana feno an'Andriamanitra izany indrindra nahatonga ny Abrahama nantsoina hoe rainy mino. Nanomboka teo amin'ny Abrahama no nanamafisan'Andriamanitra ny fanekena fa izy no ho Andriamanitra Abrahama sy ny taranany mandimby rehetra. Izy no Andriamanitra Abrahama sy ny taranany mandimby rehetra. Ary marika izany fanekena izany teo amin'ny Andriamanitra sy Abrahama sy ary ny taranany dia nisy ny marika izay natao amin'ny alalan'ny famorana. Zay ny tantaran'ny famorana teo amin'ny zanak'Israely, fa io no fehin'ny fifanekena eo amin'Andriamanitra sy fanehoan'ny olona ny fanekena hoe Andriamanitry Abrahama no Andriamanitro. Tsy ohatrany atsika malagasy hoe foraina amin'ny fomba tsotra hoe fomba fotsiny io dia zay, fa eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia midika fifamatorana amin'Andriamanitry Abrahama ny famorana izay natao. Ka izay voafora rehetra dia tafiditra ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitry Abrahama. Mitoy izany famorana izany tamin'ny andron'ny Isaka, tamin'ny andron'ny Jakoba, izay samy taranaky Abrahama ireo, ary teo amin'ny zanak'Israely mandraka ankehitriny izany. Izay rehetra vaofora dia natao hoe firenen'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba hitantsika tany sain'i Jesosy io rehefa miresaka momba an'Andriamanitra izy, hitantsika Mateo 2:20-2:30. Dia atao hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, mampiseho fa ilay Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny taloha dia io Andriamanitra io no mbola Andriamanitra lazain'i Jesosy eto. Tsy miova izy amin'ny fanekena izay nataony. Tsy iza moa zany firenena izany amin'ny izay nanao ny fanekena tamin'Andriamanitra io fa dia ny zanak'Israely. Kanefa hitantsika aty afara fa niova fa tsy izay hoe ny Israely amin'ny nofo
no atao hoe zanak'Andriamanitra. De hitantsika tsara am'izany fa tsy hoe foana ilay fanekena nataon'Andriamanitra ny amin'ny hoe zay mino azy dia ho zanany, fa hitantsika ny andalana eo ny amin'ny endrika ilay hoe fanekena taloha, fanekena vaovao. Ireo no lazaina fampandovan'ny tany ero zay vita famorana zany, dia ny tany Kanana na ny Palestina ankehitriny zany araka ny teny fikasan'Andriamanitra homena holovany mandrakizay. Zany teny nataon'i Jehova tamin'ny zanak'Israely, hitantsika amin'ny Deutéronomie 4:2 zany. Nivadibadika ambony ambany teo foana ny finoan'ny zanak'Israely, na de teo ara ny fanekena efa napetrak'Andriamanitra tamin'izy ireo ny amin'ny hafirenena ho azy. Ary zany fivadibadiana izany nahatonga azy ireo nampahorian'ny firenena manodidina azy, de ny firenena jentilisa zany. Ary ireo firenena jentilisa ireo no antsoina hoe firenena tsy mifora. Ny dikan'izany zany de hoe firenena tsy manana an Jehova ho Andriamanitra. Ny dikany hoe firenena tsy mifora. Manana ny Andriamanitra ny firenena jentilisa, manana ny Andriamanitra ny Filistina, fa tsy lay Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba akory ny Andriamaniny, fa hafa. Ny Filistina zay nisy an Goliata, zay nifanandrina tamin'ny Davida kely tamin'izay fotoana zay, dia lazainy Davida hoe ina no atahoranareo ho an'ny ity lehilahy tsy mifora ity. Zany hoe lehilahy tsy manana an Jehova ho Andriamanitra. Ary hitantsika tsara fa rehefa nanatona ny Goliata Davida de hoe ianao manatona ahy amin'ny lefona sy ny sabatra, fa izaho manatona anao amin'ny anaran'i Jehova zay haikenao. Dia hitantsika ny lanjan'ilay mariky ny fanekena tamin'ny fotoana andro tamin'ny alalan'ny famorana, ary ny famorana iny no marika maha olon'Andriamanitra ny olona zay noforana. Nisy koa ny fotoana zay nahalasa babo ny zanak'Israely tamin'ny Babilona nandritra ny taona maro, satria tsy nitoetra amin'ilay fanekena izy ireo, tsy nahatoky amin'izay zavatra nambaran'Andriamanitra izy ireo, rava hatramin'ny tanànany Jerosalema zay nomenany zanak'Israely tamin'ny fotoana andro. Tao anatin'izany dia velona taom-pony zanak'Israely ny fanantenana mesianika zay nandrasana hamonjy sy hanafaka azy amin'ny fampahorian'ny fahavalo. Raha sendra misy mahery fo mijoro hioko sy hanohitra zay manjanaky sy mampahory azy ireo, dia heverin'izy ireo hoe ity angamba ny Mesia. Kanefa zay nitarika fiokoana rehetra dia saiky maty avokoa. Ny anankiray tamin'izany mbola teo anatin'ny figadrana, dia anisany tamin'ny andron'i Jesosy Barabasy. Izy dia nigadra tamin'ny andron'ny fanjanahana Romanina, zay nanangeja sy nanjanaka ny firenena Jiosy. Dia nigadra izy ary efa niandry ny fanameloana azy ho faty. Fa saingy teo amin'ny fitsarana moa zany dia naleon'ny olona Barabasy no nalainy, satria io no heveriny fa hanafaka azy. Fa aleon'i Jesosy no natolotra hovonoiny. Raha fehezana zany mikasika ny fanekena taloha dia zao manindry indrindra ny fanarahana ny lalàn'Andriamanitra momba ny famorana ho marika mahafirenena masina an'Andriamanitra ny vahoaka, ny olona anankiray sy ny vahoaka. Misy ny antsoina hoe prozelita. Ireo prozelita ireo dia ireo olona tsy jiosy izy kanefa te hanana an Jehova ho Andriamanina izy, dia tsy maintsy mandalo zavatra dingana maro samihafa izy, dia izay le ataon'ireo mandalo mibatisa amin'ny prozelita, dia tsy maintsy forana, dia iny amin'izay tafiditra ho isan'ilay vahoaka an'Andriamanitra. Izay le atao hoe famorana natao tanana. Ireo rehetra ireo dia miampy ny fitandremana ny didy amandalana maro samihafa, tsy maintsy ho tandremana, toy ny hoe fanaterana fahafolo-karena, ny fitandremana ny andro sabata, ny fifadikanina
sy ny maro samihafa. Zany ny zavatra tafiditra ao anatin'ny fanekena taloha. Ny fanatanterahana sorona sy fanaterana ny raha biby rehetra dia hita fa tsy nahavita nanova ny olona hiala amin'ny faharatsiny sy ny fahotany izay miraikitra ao am-pony. Fa vao mainka nampiombo izany aza ka efa nanakatra ny lanitra hoy ny tenin'Andriamanitra ny faharatsiana. Natezitra mafy an'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely izay firenena nofidiny ho an'ny tenany satria tamin'ny fomba ivelany fotsiny no niainany didin'Andriamanitra. Tanterahiny daholo ny zavatra rehetrarehetra araka ny didy amin'ny fomba ivelany fotsiny, fa saingy ny ao am-pony maloto. Ka dia hoy Andre Jehova tofoka tamin'ny zavatra nataon'izy ireo izy, ny amin'ny fivoriana masina mitarim-pisorona sy mimpaminany nahatofoka azy. Hitatsika zany raha mamaky ny Isaia toko voalohany sika manomboka amin'ny 1:1 dia hoy Jehova hoe hataoko inona ny zavatra betsaka vonoinareo fanatitra hoy Jehova. Efa tofoka ny ombilahy, atao fanatitra dorana sy ny sabora ny zanak'ondry mifahy aho. Ary tsy sitrako ny rano vatotr'ombilahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osilahy. Ary tindra raha manahirana ty hoe raha avy iseho eo anatrehako ianareo, iza no mitady ianareo hanitsakitsaka ny kianjako. Mampiseho ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny mampitoetra azy amin'ilay fanekena tsy miova izy. Amin'izany rehetrarehetra zany, iza no mitady ianareo hanitsakitsaka ny kianjako. Dia hoy Jehova manao hoe aza mitondra fanatitra intsony, fofona fahavetavetana amiko izany. Ny voaloam-bolana sy ny sabata ary ny fiatsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina miaroaro-paratsiana. Tahantsika amin'izany fa ireo didy rehetrarehetra reo, ireo fanatitra izay atao rehetrarehetra reo, ilay famoranana atao rehetrarehetra reo, lasa tsisy zavatra nankasitran'Andriamanitra na iray. Ny antony dia satria lay ao anatin'ny fon'ny olona tsy miova olom-baovao. Tsy tanteraky ny olona izay zavatra mitakin'ny fanekena taloha. Lany tamin'ny fanarahana fombafomba ivelany fotsiny ny fivavahana natao. Tsy nahadio ny fon'ny olona amin'ny fahotana ataony ny fanatitra rehetra sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra izay toa natao tamin'ny fiatsaram-belatsihy. Tsy nankasitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Na izay nilazain'ny soratra masina hoe, araka izay lazain'ny soratra masina hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra odorana ary ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Ampahatsiaroviny ty epistily ho an'ny Hebreo nivakitsika teo ty zany amin'ny Hebreo 10:9 izay vao vakitsika teo. Tsy nilain'Andriamanitra tsony ireny. Efa hatramin'ny mpampianatra soratra masina teo amin'ny zanak'Israely azy dia tsy nahatakatra akory ny hevitra ny soratra masina izay ampianariny. Taoko fa tonga ao an-tsaintsika avy hatrany ny amin'ny Nikodemosy rehefa nihaona amin'i Jesosy tsy nahalala akory ny amin'ny hoe fiterahana indray, io lay fiovana tanteraka avy ao anatin'ny fo, lay fiterahana indray. Ka dia hoy Jesosy taminy hoe ianao va ny mpampianatra Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Dia nyfanontaniana mipetraka dia hoe inona ary zany ny zavatra ampianarina, nampianatrina zany izy. Misy zany mampianatra zavatra tsy hainy akory sy tsy iainany akory. Ary zany zavatra mampalahelo teo amin'ny fiangonan'ny Israely tamin'ny fotoana andro. Ary io nahatonga an'i Jesosy rehefa tonga izy hoe tsy tonga ho hanafoana hoy izy ny didy. Nilazany azy moa hoe tsy hanafoana ny lalàna sy ny mpaminana fa hanatanteraka. Ary tsisy ho tendron-tsoratra ho foana na dia litera iray azy ambara-pahatanteraka izy rehetrarehetra. Ary zay mahasambatra antsika mampiasa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao amin'ny fotoam-pivavahana fa tsy misaraka ireo
fa tsy manaraka ny kirendrarendra nireo fivavahana zay manao hoe fa tsy ilaina tsony ny testamenta taloha fa ny vaovao ihany. Fa ny atsika miorona tsara am'izay nylazain'i Jesosy hoe tsisy ho foana na de litera iray kely tendrotsoratra iray aza ao amin'io soratra masina io ambara-pahatanteraka. Izany indrindra no mahazava-dehibe nahatongavan'i Jesosy nateraka tetỳ an-tany de hampianatra antsika izy ary hanazava ny hevitra raketiny soratra masina ary de tafiditra ao anatin'izany fampianarana ataon'i Jesosy zany ny hevitry ny fanekena zay tsy fantatry n'ireo zay nomena azy tamin'ny voalohany. De io le lazaintsika hoe fanekena taloha. Raha atao hoe taloha zany de talohan'i Jesosy zany. Fa manomboka eo amin'i Jesosy no entiny no hitondrany fanazavana hahazoantsika azy ka lasa ilay fitenenana hoe fanekena vaovao no andraisantsika azy satria Jesosy mitondra fampianarana sy fanazavana ho antsika. Zay mitondra antsika hiditra amin'ilay fizarana faharoa manao hoe ny fahatanterahan'ny fanekena taloha ao amin'ny fanekena vaovao. Ny lazaina eto zany ny fahatanterahana zany hoe ny perfection moa zany ilazana azy raha miteny frantsay fa ialana tsiny fa tsy hoe tanteraka tao fa hoe tena no hamafisina moa zany raha azo lazaina ny hevitra ny fanekena teo aloha ato amin'ny fanekena vaovao hamafisan'i Jesosy tsara araka ny fampianarana zany. Raha lazaina foa ny hevitry ny lohateny eto dia fahatanterahana tanteraka zany lay fanekena vaovao lay fanekena taloha zay toa ny fonofony fotsiny ihany izy raha ny fampiaran'ireo olona teo aloha amin'izany fanekena izany. Izany dia araka ny ambarany soratra ny epistily eto raha mijery ny voalazan'ny Hebreo eto tsika dia hoe Jesosy tonga manaisotra ny voalohany mba hampitoerany ny faharoa. Ny hevitra hoe manaisotra eto dia tsy hoe tena nasorony teo fa ilay fomba nanraisany ireo mpampianatra teo aloha na ireo mpanora dalàna na mpampianatra soratra masina teo aloha io no nasorony Jesosy. Ny fahadiso-kevitra ilay nandraisana ny fanekena teo aloha io no nasorony Jesosy mba hampitoeran'ilay fanekena vaovao araka ny hitantsika tao amin'ny Hebreo 10 ny 1:7 zay nivakina tamintsika teo. Koa inona ary niventikevitry ny fanekena vaovao? Miharihary eto fa tsy miova ny ambarany soratra masina milaza mazava tsara fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Izany teny zany de fanambarany Ezekela taonjato tany aloha. Tatsika eo amin'ny 7:12 zany 4 amin'ny boky ny soratan'i Ezekela. Hitatsika tamin'ny nandraran'Andriamanitra any Adama sy Eva tsy hinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo amin'ny saha izany fa amin'ny fotoana hihinanany azy dia hoy Jehovah hoe ho faty izy. Andriamanitra tsy mila fanekena avy aminao hoe araka le voalaza tahaka amin'ny Abrahama fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia zao manaraka ny teniny ve ianao sa tsy hanaraka. Araka ny nazavantsika teo ny foto-kevitra ny fanekena zany. Fa izao rehefa napetraka Andriamanitra tao Adama sy Eva dia nihinana ihany izy. Ny fitaka nataon'ny Satana no narahany fa tsy ilay teny nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana. Tsy maty teo aloha ao akory izy mivady fa mbola velona. Fa ny fahafatesany fanahy nahazo azy dia niseho tamin'ny endriky ny fandroana azy hiala tao amin'ny saha ka dia tafasaraka amin'Andriamanitra mandrak'izay noho ny nanontany. Io lay ambara hoe fahafatesana
faharoa. Zany indrindra no antony nahatongava ny famonoana biby atao sorona nataon'Andriamanitra mba hanadiovany ny ota. Io biby natao sorona io dia efa nanomboka hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva dia efa natao zany. Tatsika nahatonga azy hoe nitafy ny hodim-biby izy rehefa avy eo satria nisy biby novonoy natao ary eo nanomboka ny atao hoe sorona ka nanavitra ny aina izy ireo. Sangindrisy tsy nety nahadio ny fon'ny olombelona miraikitra amin'ny fahotana ny fanaovana izany araka ny voalazan'ny mpaminany Isaia teo amin'ny hitantsika teo fa vao mainka aza mitondra ho amin'ny faharatsiana izany fanao izany. Hoy ny teny nampitondraina ny Isaia mpaminany: feno rano olona ny tananareo, misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esoreo masoko Jehova ny ratsy fanaonareo, mitsahara fa aza manao ratsy. Andriamanitra tiatsika, te hanome atsika zavatra tsara no miteny ny hialatsika amin'izany lalan-dratsy ny lalan'ny fahotana izany. Mitoetra ao anatin'ny fahafatesana ny olona izay manotana dia velona azy izy. Fa izay nambaran'izay Ezekila teo hoe ny fanahy manota ho faty. Kanefa tsy zany sitrak'Andriamanitra, tsy mahafaly an'Andriamanitra zany, fa ny mahatezitra an'Andriamanitra dia ilay fahotana zay ilomanosatsika olombelona tsy mety miala amin'izany faratsiana zany. Koa izy ary no sahiteny fa mahay manadio ny tenany samy rery ho afaka amin'ny fahotana isika. Iza no sahiteny fa hoe tsy manana ota ny tenako fa madio mangatsakatsaka aho eo anatrehan'Andriamanitra. Paoly apôstôly aza tena niaiky tanteraka fa tsy mahefa na inona izy ny amin'ny hanesorany ny faharatsiana rehetra. Ary zany nahatonga azy miteny hoe indrisy olo mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tena nyity fahafatesana ity. Olona velona izy miteny an'izany kanefa mitoetra ao anatin'ny fahafatesana fahavelony ny olona raha mbola tsy nandray ilay fanekena vaovao. Ry havana, ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia mampiseho amintsika fampitahana ny amin'ny asa fisoronana nataon'ny mpisorona be sy izay nataon'i Kristy Jesosy. Voarakitra ao amin'izay natao tany aloha ny fanekena taloha ary voarakitra ato amin'izay nataon'i Kristy Jesosy ny fanekena vaovao. Ireo le fampitahana ho entin'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Ary ny mpanoratra izay azo antoka fa jiosy dia nanao izay hampahiratra ny mason'ny mpiray firenena aminy mba hatsapa fa tsy mahomby ilay fomba narahana taloha fa mila mitodika amin'ilay mitondra ny fanekena vaovao izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ilay mahatanteraka ny fanekena teo aloha ho lasa fanekena vaovao ao amin'i Jesosy. Inona ny finosin'izany fanekena vaovao izany? Izao ary zava-misy. Ireo mpisorona be teo amin'ny zanak'Israely izay nanao fisoronana dia olona ihany. Hodidiny ny fahalemena izy ireo ka mila manao fanatitra ho an'ny tenany koa hoy ny ten'Andriamanitra. Koa satria olombelona izy ireo dia mety maty ary ifandimbiasana ny fisoronana izay atao. Tsy toy izany ny amin'i Jesosy ilay mitondra ny fanekena vaovao. Izy dia mpisorona be izay ambaran'Andriamanitra miharihary. Zanako ianao, izao miteraka anao anio, ianao no mpisorona be mandrakizay. Tahaka an'izay teny nataon'Andriamanitra tamin'i Jesosy fony izy natao batisaka manao hoe ity no zanako malalako, izy no henoy.
ary eto amin'izay entiny mpanoratra ny epistily ho any Hebreo dia mazava tsara amin'ny toko 5:5 ka hatramin'ny 9 amin'ny anondron'Andriamanitra mazava tsara hoe zanako ianao, izaho niteraka anao, ianao no mpisorona be mandrakizay. Mampahatsiaro zavatra efa voalaza tany aloha io, fampatsiarovo ny mpanoratra ny epistily eto mba hahatonga ny olona handray an'ilay fanekena vaovao hoe ity ilay mpisorona be mitondra ny fanekena vaovao ho antsika. Izy tsy mba nanana fahalemena na nanana ota ho isoratra masina. Raha mamaky ny Hebreo toko 5:5 be isika dia mazava tsara hoe tsy mba nanana ota izy na nanana fahalemena, fa nitondra kosa ny fahalemen'ny olona rehetra teo amin'ny tenany, araka izay lazany Isaia efa milaza an'izany raha teo. Dia amin'ny ilazany Isaia hoe izy voalefina noho ny fahadisoantsika, izy dia no torotoroina noho ny helontsika, ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika. Tatsika amin'izany hoe le zavatra rehetrarehetra tokony hihatra amintsika lasa nakany aminy. Isika manemakary izy no iharany zavatra tsy mety ataontsika rehetrarehetra. Dia hoy Isaia hoe izy nataony Jehova nihatra taminy avokoa ny helontsika, dia tahaka ny olomeloka izy. Tsisy afaka hilaza sy hampangany Jesosy ny amin'ny hoe nanota ity lehilahy ity. Fa na ny mpiapanga azy teo anaty amin'ny fitsaran'ny mpisorona be aza dia ny fanipatsipaka sy ny fandipandipatra, satria lainga no entina hiampangana ny zanak'Andriamanitra. Ankoatran'izay dia tsy mba dia miasana tahaka ny teo amin'ny mpisorona be rehetrarehetra ny fisoronana izay nataon' Jesosy, fa maharitra mandrakizay izay nataony. Ary zany fahareta mandrakizay zany dia mahatratra ny taranaka maro mifandimby hatrany aloha, ary zay no mahafa ny azy ity, hatrany aloha ka hatraty afara rehetra dia mahatratra an'izany ny fisoronana izay nataon' Jesosy. Ianao mpisorona be mandrakizay hoy ny ten'Andriamanitra. Ny mandrakizay zany dia sady tsy manam-piantohana, tsy manam-piafarana, raha miresaka ny maha mandrakizay an'Andriamanitra. Jesosy ilay mpisorona be dia nandresy ny fahafatesana izy ary velona mandrakizay, fa tsy tahaka mpisorona be rehetrarehetra tary aloha izay maty any am-pasana miandry ny fitsanganany tena amin'ny maty, fa Kristy Jesosy nandresy ny fahafatesana ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tohizy ankehitriny. Ankoatran'izay ireo mpisorona na mpisorona be dia nitondra ny rano biby ho fanadiovana ny nofo, dia ny rano solahy sy ny rano ombolahy, kanefa no faratsian'olombelona araka ny fanazavaintsika teo aloha dia tsy nahadiny olona ho afaka amin'ny otany ireo, araka izay fanlazain'ny soratra masina. Raha vakitsika ny Hebreo toko 10:4 mialoha kely ny lohatenintsika ty, dia zao no lazainy hoe fa tsy mahaisotra ota ny ranombolahy sy ny ranosolahy, tsy nanaisotra ota. Nefa izany no zavatra natao tany aloha, dia ny fanaterana ny ranosy nahifikifika tamin'ny olona izay nanao fahadisoana dia mahadio azy, fa saingy tsy nahompiova ilay olona ao anatiny izany. Fa eto Kristy Jesosy kosa dia nanatitra ny rany tenany, ny rany tenany no nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho fanadiovana ny otany olona rehetra ary ity tsy izay manatitra osy ondry any, manatitra osy ny ondry any manko iny ihany no voavela heloka, fa ny an' Jesosy ny tenany no natolony ary ny rany mahadio ny rehetra izay manatona azy.
mahasahaka ny olona eran'izao tontolo izao. Ny fanadiovan'ny rany Kristy ho an'izay rehetra manatona azy. Hitatsika amin'izany ny fahasamihafany izay nataon'i Kristy Jesosy dia manafaka tanteraka. Eny hatramin'ny fieritreretana aza dia madio hoy ny ten'Andriamanitra. Ka raha manoratra any epistily ho an'ny Hebreo, ity mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo ity manoratra manao an'ilay fampitahana le asan'ny fisoronana mahatonga fampihavanana, dia izao no lazainy ary amin'ny toko 7:7-7 sy 4:7 hoe fa raha ny rano iosolahy, ny ranombolay ary ny lavenimbaton'ny tromby vavy afafy amin'izay voaloty no mahamasina hatramin'ny fanadiovana nofo, mainka fa ny rahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimpoanareo an'Andriamanitra velona. Zava-dehibe zany ry havana ny fipetraka ilay hevitra, ilay fanekena vaovao izay nentin'i Kristy, ary zany fanekena vaovao zany nataon'Andriamanitra tsy mitsoka mandrakizay zany fa mipetraka eo maharitra, ambara-pahatanteraky ny fanjakan'Andriamanitra rahatra zay. Hitatsika amin'izany rehetrarehetra zany fa tsy miova zany ny votoatin'ilay fanekena teo aloha sy ny fahatanterahany ato amin'ilay fanekena vaovao izay entin'i Kristy sy apetrany mafiorina tsara ary mitoetra mandrakizay io ambara-piveriny ray eny amin'ny lanitra. Feno ry havany dia hitantsika amin'izany voalaza rehetra zany fa ny fanekena vaovao izay miorina indrindra amin'ny nanoloran'i Kristy Jesosy ny tenany ho fanatitra ny vonoina teo amin'ny azo fijaliana dia manan-kery indrindra eo hahadio ny olona rehetra ka mitondra ho amin'ny fisainana madio izay tsy manameloka antsika intsony. Fanekena nataon'Andriamanitra izany ho antsika, fa izay rehetra manatona ny zanak'Andriamanitra dia tsy hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra intsony. Ary io fanekena petrak'Andriamanitra io tsy miova io fanekena io, miteraka fiainam-baovao ho an'izay rehetra tonga manatona azy zany. Ary io le lazain'i Paoly apôstôly raha misy olona amin'i Kristy nandray an'ilay fanekena vaovao nambaran'Andriamanitra dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo. Noho izany dia tahaka ny fanekena teo aloha tsy mila ezaka, tsy mila valiteny amintsika hoe entsia, fa ny zavatra tadiaviny dia ny fiainanao azy, ny fiainanao ilay fanekena no tadiavin'Andriamanitra, fa tsy ilay fitenenana hoe eny tompoko, eny tompoko. Fa nataon'ny zanak'Israely teo aloha zany tamin'ny fanaovana ny zavatra rehetrarehetra fa saingy tsy nanova ny fony, fa tia nentin'i Kristy ity dia asehonao amin'ny fiainanao izay efa nambarany rehetra, ny azonao ny vokatsoa izay entiny zany fanekena vaovao izany. Ary amin'izany raha miaina ny fanekena vaovao ianao, tsy mavesatra aminao na ny fitandremana an'ireo didy rehetrarehetra izay voalazan'ny soratra masina io, fa vao mainka raha fifaliana ho anao ny miaina ny didin'Andriamanitra satria ianao tafiditra ao anatin'ilay fanekena vaovao. Ny fanekena vaovao eto dia ny fandraisanao an'i Kristy, fandraisanao azy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fiainanao rehetra. Ary io lay ekentsika eo amin'ny fanaovana antsika amin'ny batisa, ary io batisa io lay voalaza hoe tambindony lay famorana tany aloha, fa tany izy mbola tsy nazava, fa ankehitriny izy dia nasehon'ny Kristy mazava tsara amin'ny fampahiratana ny masontsika lay atao hoe tsy ny famoran-tanana
no mahazanak'andriamanitra na mahavahoaka an'andriamanitra antsika ka anekeny atsika hoe zanany isika fa ny faneketsika an'ilay Kristy Jesosy zanany zay ny rahiny ka nampianatra atsika zay rehetra mino ka atao batisa amin'ny anaran'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izany no handova ny fiainana mandrakizay. Ny lovantsika noho izany tsy ilay Palestina zay misy ady be am'izao zay nampanantenan'andriamanitra araka ny testamenta taloha aloka fotsiny ihany koa io fa ny tena izy de ilay fiainana mandrakizay. Ilay ambarany soratra masiny handova mandrakizay ny tany de tsy ilay tany zay ity honenantsika ity fa ilay tany de ilay Jerosalema vaovao mboarany Apokalipsy 1:20 hoe midina avy any an-danitra tahaka ny ampakarina izy ary io no holovany zay rehetra miaina sy mivelona amin'ilay fanekena vaovao nentin'i Kristy Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Favaka isika. Feno fisaorana anao Jesosy ny fonay satria fantatray fa nairaka taminay teto ianao ary irina indrindra ny mbola hampahiratanao bebe kokoa hatrany masonay hahafantaranay ny halali ny teninao sy ny harena raketin'izany teninao izany. Ko dia ampio izahay mba hangetaheta mandrakariva ary hazoto hambinika sy haiana ny teninao satria zany efa nyteneninao izay rehetra tiay de hitandrina ny teniko izy ianao ka ary izany indrindra no angatanay aminao tompo de ny hanomezanao nay fo mangetaheta ny aina sy mivelona ny teninao isan'andro. Koa dia mampahireza ny olonao rehetra zay mitady anao Jesosy ary hazony amin'ny finoana velona izy ireny mba ho hitoetra ho mahatoky ka hihazona ilay fanekena vaovao efa nanekenao azy ireo ho zanaka ho rahalahy mpiara-mandova ny fiainana mandrakizay. Dia raisy hovinahitra aurelian zay rehetra no lazaina teo Jesosy fa amin'ny anaranao mahavonjy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Isan'andro, isan'ora, tompo
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Rakotonirina Hertsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Za koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa an'io talenta io ho fanompona, ho fanaovana ny asa tsara, ho fanehoam-pitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Ainsi, nous n'allons pas entrer au ciel selon la façon des êtres humains, nous allons y entrer selon la façon de Dieu. La volonté du Père est donc que les êtres humains voient le Seigneur Jésus-Christ, croient en lui et soient ressuscités au dernier jour. Oui, la volonté de Dieu, de notre Père, est que tous ceux qui croient véritablement au Seigneur Jésus-Christ ne perdent jamais leur salut et qu'ils soient ressuscités au dernier jour. Une fois que nous sommes sauvés, nous sommes passés de la mort à la vie. Sans Dieu.
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ainsi, le salut est offert à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, il ne vient point en jugement. » Ceci est très clair. En croyant en Jésus, nous ne serons pas condamnés. Il ne dit pas que nous n'avons jamais péché, mais que nous ne serons pas condamnés. Et Jésus ajoute, « Il est passé de la mort à la vie. » Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. I have channeled him. See,
Asanteni iza asani naraina famandeyanateni iza sa yanteni hakisifa andika hapantosunjusu vivitana yamisafazaraku hatamarirai yeri hakisika itu ibeni Sia visaninu yanaji Kristi na vila rasia visaninu yanaji Kristi sa yateni hakisifa andika Sunjusu vivitana yamisafazaraku sa yateni hakisifa andika hapantosunjusu vivitana yamisafazaraku Vala amin'ny 10 degré fandimby ny rahona sy ny masoandro somary misy rivotra zany ny toetrandro eto Montréal amin'ity andro anio tia tsy ilaza ny toetrandro aminao kory ao ka fa ilaza kosa ny mety toetry ny fankalazana ny fahafolo taona ny ZFLM na ny vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Ny teny faneva dia hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo toko fa 10:7 izany tenin'Andriamanitra zany no iarabanantsika amin'izao fotoana izao fa 10 taona ny vondrona ZFLM no resaka antsika eto zay teny faneva rahateo zay ny arabako anao zay. Ny resantsika manaraka dia ny application zay anaovantsika tsangam-bato amin'ity taona ity. Ny application voalohany dia mahakasika ny annuaire ny théologiana sy ny pastora izay miasa ao anivon'ny sahany FLM ka ho hitantsika ao anatin'izany ireo pastora isa-tsinôda, ireo théologiana, inona no andraikitrany, inona ny contact ahafahana mahazo azy, afaka atao recherche hoe iza no pastora ao anaty synôda anankiray, ohatra hoe avoay amiko zay rakoto mamonjy rehetra ao anatin'ny miasa amin'ny FLM dia hitako hoe ity le rakoto mamonjy tadiaviko ity pastora ity na ity théologiana ity zavatra aotra ohatr'izay no ao anatin'ny annuaire. Ny application faharoa dia mahakasika ny géolocalisation zany hoe raha ohatra zany manana diatsika makany amin'ny faritany makany amin'ny province zany dia mitaditsika hoe aiza no mety misy fiangonana luterana eto akaikikaiky eto ohatra
dia ho hitanao amin'ny alalan'ny application zay amin'ny fanaovanao recherche amin'ny application. Fa io dia mila tanana maro avy amintsika satria mila coordonnées exactes zany na hoe à peu près exact zay raisitsika amin'ny alalan'ny Google Maps dia io ifandrombonantsika tanana mba manangona andreo mba ho données afaka anaovana an'ilay application. Zany hoe misy atomboka antsika amin'ny fileovana aloha le izy satria be da be ny fiangonana fa fileovana aloha ny renivohim-pileovana sy ny synode no raisitsika dia rehefa azontsika daholo zay coordonnées zay dia ampidiritsika ataotsika ny application dia hoe rehefa eto ifanadina ohatra dia aiza ho aiza no misy fiangonana loterana dia hita eo zany amin'ny carte eo hoe aiza le izy dia manampy anao be da be zay application zay. Ny fahatelo amin'ny application zay resako dia ny application tononkira. Io tononkira io dia miresaka ireo hira rehetra zay nafatarana ny FLM hatramin'izay mety ho firana loterana talohany FFPM zay tsy tafiditra anatin'ny firana FFPM izany, mety ho firana kolondoy izany, mety ho hira zay faneva nafatarana ny FKTLM Zaikabe sy ny Zaikabe ny Fifila sy ny sisa, mety ho firana maro samihafa zany hira samihafa zay atambatra antsika ao anatin'io application tononkira io mba ho mora ho raisina sy mora iraina rehefa misy ny fotoana zay iarahantsika ka efa atsika miara midera n'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary ny fahaefatra dia ny géolocalisation ihany, fa io indray dia ny service ananatsika zany hoe reo ohatra hoe reo trano fiofana toeram-piofanana samihafa, fambolena fiompiana ho mpampianatra, ireo fampianarana kolejy loterana maro samihafa, ny fitezana reo manana olana amin'ny lafiny fandrenesana na ny fahitana sy ny sisa sy ny tonia reo sampanjara sampam-pikambanana talea dia afaka ho hitantsika amin'ny alala géolocalisation ny information mahakasika zay raha ohatra ka hanao an'izay application zay ihany koa isika amin'ity Tsangam-Bato ity. Ny fahadimy dia ny karazana ohatrany hoe mana isan'andro ahitantsika fampianarana fampiarezana isan'andro ao atsika tsirairay avy. Izy io dia metrahantsika ireo fampianarana sy fampiarezana avy amin'ireo ray aman-dreny maro samihafa tao amin'ny vondrona ka afaka atambatra antsika ao anatin'izany ataontsika ohatrohatrany hoe mana isan'andro zany ho vakitsika, ho fampiarezana antsika, ho fianarana antsika isan'andro mandritra ny taona. Dia mila olona hanangona ireo fampianarana ireo mba ho feno ny andro rehetra ao anatin'ny taona. Dia izay no ataontsika ao anatin'ny application mazava ho azy fa misy ny mise en forme sy sisa zay tsy maintsy hoarahana amin'izany ho an'izay hanangona ny information ireo fampianarana ireo dia ny développeur sy ny mpanao conception ny application no miasa rehefa avy eo. Zay daholo angamba le application rehetrarehetra izay tokony ho resahana amin'ity ezaka ny Tsangam-Bato ity, ka manao antso atsika rehetra zay mana-talenta amin'ny fanaovana application, fanaovana développement sy ihany koa na tsy mana-talenta amin'ny développement fa afaka manangona la information resahako teo, ohatra hoe manangona ireo fampianarana zay atao anatin'ny ohatrany hoe mana isan'andro, manangona ireo tokony ho fantatra amin'ny coordonnées an'ireo fileovana coordonnées Google ahafahana manao alay base de données géolocalisation dia akasitrana be da be zany dia raha vonona amin'ireo ianao misy afaka mesanao tanana amin'ireo tany saiko ireo dia soraty eo amin'ny commentaire hoe vonona zahako zao no afaka ataoko dia mifampirisaka bebe koa sika any ambadika amin'ny fandrindrana sy fanatanterahana azy. Zay dia veloma. Sia fanai malala manu
sikany